Araky nambarako teny am-piandohana dia manambahiny ny fandarana mahery amin'ity hariva ity teratany malagasy monina any Frantsa izay anisan'ny tompon'andraikitra ao anatin'ny RNS na ireo fikambanana izay mikarakara ny lafin'ny fanatanjahantena ho an'ireo malagasy miasa sy monina any ivelan'ny Frantsa any Frantsa ny marimarina koa fa tsy hoe ivelan'ny Frantsa. Miarabanao Ramatoa Marizoa nanaiky vahiny fandarana amin'izao hariva izao. Miraba anao nono, miraba ny mpijery rehetra ary misaotra indrindra amin'ny fanasana androany. Ya, ianao no filoha lefitra ao anatin'ny fikambanana ny RNS zany tsara ampatsahivina ny mpijery aloha Ramatoa Marizoa hoe inona moa zany le RNS mba ho an'ireo olona izay tsy malala zany dia mba mahafantatra misimisy kokoa izy androany ny dikan'izay hoe RNS zay. Zay indrindra. Ny RNS zany dia hoe rencontre nationale sportive et culturelle tamin'ny voalohany hoe sportive fa zao izy efa misy ny kolotsaina zany dia hoe culturelle izay fampiona ny malagasy rehetra ny ankabeazany moa zany izay liana amin'ny fanatanjahantena, liana amin'ny kolotsaina ary ihany koa liana ny fankahita tsotra zao any andafy isaky ny Pâques zany hoe isa-taona zany ary efa 5 taona izao ny RNS no niforona mpianatra ny namorona an'izy io tamin'ny voalohany ny AOM hoe ahoana ny ifanenantsika zany mba hiaraka isika rehetrarehetra dia hoe amin'ny alalan'ny fanatanjahantena sy fiarahana ihany koa moa zany mandritra ny herinandro dia nitohy hatrany dia zao izy efa 5 taona malagasy daholo moa zany ao malagasy daholo zanaka malagasy moa ny ao anatiny zany hoe malagasy mety hoe tena rano iray izy mety hoe mety izy malagasy izy ary mety ihany koa hoe namany Madagasikara izy zany satria misokatra ho an'ny rehetra ny RNS. Ya, 5 taona hoe ianao ny RNS isaky ny fetin'ny Paska no isiny ty hetsika ara-panatanjahantena ity aiza ho aiza ny fiomanana ary amin'izao fotoana izao. Mafotaka dia mafotaka ny fiomanana satria zany tsika efa ataoko hoe ray volana mahery kely sisa dia efa ho tonga ny RNS satria izy io zany faraika ambin'ny folo, faha 12, faha 13 ny volana aprily dia amin'izao fotoana izao zany efa manomboka ny fisoratana anarana amin'ny ekipa rehetrarehetra na ny avy aty Madagasikara mety misy mpandray anjara avy aty Madagasikara matetika ny hoe basket ny tena misy mpandray anjara matetika zany avy aty Madagasikara fa ny avy any Frantsa moa zany dia efa nanomboka ny inscription ny fisoratana anarana na amin'ny resaka sport collectif zany na amin'ny resaka sport individuel zany azafady aloha amin'ilay vary amin'ny akotra dia ao ihany koa ny fisoratana anarana amin'ny hoe resaka fampiratiana resaka kolotsaina tsara ampitsahivina ihany angamba Ramatoa Marizoa hoe inona daholo moa zany ny taranja misy ny afaka idiran'ny olona izay te handray anjara ao anatin'ilay hetsika. Misy ohatra ny basket misy ny volley, misy ny foot, basket misy hoe vavy sy lahy, ny volley koa zany hoe taranja iraisana rehetra zany misy daholo. Misy ny futsal ihany koa amin'ity zao misy ihany koa ny vaovao ny badminton dia avy eo misy ny pétanque, misy ny natation, tennis de table izany rehetrarehetra dia amin'ity ihany koa isy ny athlétisme zany izay atao hoe course à pied. Hatreto efa azo fariparitana avy hoe mety efa misy firy eo ny mandray anjara zany mba raha ny ekipa angamba ny azoko lazaina anao satria ilay mpandray anjara amin'ilay resaka individuel ny tena ohatra hoe farany izy ny tena misoratra anarana zany efa eo amin'ny 9 eo zao ny ekipa nefa tsika mbola tsy tonga akory ny faran'ny fisoratana anarana zany hatramin'ny Rovina no misy fiafarany ve izy io 13 mars amin'ny farany nefa ny ekipa fantatrao fa any farany foana vao tena manao ny inscription zany isa-taona eo amin'ny 10 ny ekipa zao tsika efa eny amin'ny 90 dia hitanao amin'izany fa mbola misy hatramin'ny 13 mars zany ny ekipa ho avy. Ankoatra ny lafan'ny fanatanjahantena misy hetsika hafa ve sa hoe tena hoe fanatanjahantena rano fotsiny? Misy satria amin'ny Malagasy atsika dia ny tena iraisantsika zany dia fanatanjahantena sy kolotsaina amin'ilay maha-malagasy dia ao zany ohatra hoe misy ny lalao fanorona, misy ihany koa ny fampiratiana amin'ny atao hoe asa hosodoko, soratononona kolotsaina zany rehetrarehetra zany eo ihany koa fa misy ihany koa ny hoe hiaraka sakafo malagasy tsika
ohatra zany satria misy atao hoe village de Madagascar koa zany a dia eo mahita stand de restauration betsaka ianao dia eo tsika mitsakitsaky malagasy zay hitantsika aty ny akabeazany dia sakafo malagasy avokoa. Inona moa zany ny tena azo lazaina hoe tanjony na tombony a mety hoe ho azon'ireo malagasy zany a ao anatin'ilay fifanerasarana ao anaty mandritra ny 3 andro ao anatin'ity hetsika ity. Ho an'ny mpiavana aloha zany a dia efa tena hoe any ny ambom-pionana isa-taona dia misy fianakaviana toy hoe anytsika mifankahity na manao fanatanjahantena izy na tsy manao dia any mifankahity zay aloha tombontsoa voalohany zay. Faharoa ho an'ilay zandratsika tena hoe ao izy ny mahita an'ilay hoe ay ve zao tsika rehefa malagasy miaraka satria fantatra ihany fa rehefa mafototra dia afaka mivelatra tsara. Dia zareo zany tena hoe anatin'le zafady aloha amin'ilay hoe double culture dia tena hoe mafy ny foto malagasy azy a dia avy eo izy a afaka tena hoe mandray tsara ihany koa le kolotsaina amin'ny tany iainany mandray azy na satria Europe ilay izy a misy avy any Espagne Italie dia vaneno eo daholo ihany koa. Somary verina kely amin'ilay hetsika amin'ny akapobeany ho an'ny olona te handray anjara ary dia ohatrotry ny ahoana zany ny tokony ataon'izy ireo. Raha te handray anjara zany a dia amin'ny alalan'ny internet no soratra anarana atao hoe vidiny mirary ny fandraisana anjara satria ny rehetra ny tiana handray anjara amin'izay moa zany asa raha azoko tenenina eto ny vidina ahoana zany hoe nanao ezaka ny fitondrana vaovao amin'ity taona ity satria zay zany vao tamin'ny volana jona tao no voafidy hitondra ny TRNS ty mandritra ny 3 taona dia natao ohatrany hoe raha ianao zao ny handray anjara dia 7 € isaky ny olona zany mpilalao anatin'izay nefany a misy ny assurance aminao raha sanatria ianao maratra zany misy ihany koa ny rano zay atolotra anao misy ny t-shirt misy ny lalao zany hoe kianja tena zany hoe natao mihitsy zay afa-po ny mpilalao zany ao anatin'ny mandritra zay misy le izy natao zay afa-po azy tsy mieritreritra fa tsy ny lalao izy zay satria ny karakara dia bénévole tsy milalao eny ambony terrain zany hoe ianao zany dia tena mandro ny sainao hoe hiditra ny terrain anao dia lalao baolina ny ataonao fa tsy hoe ahoana indray akanininy tsika iza ny karakara n'izao isa-taona izy ity misy foana maromaro ny tanàna andehanan'izy ity amin'ity aiza tsara moa zany le tanàna anaovana azy dia manahoana ny atao hoe fandraisana ny resaka hoe ny fotodrafitrasa ara-panatanjahantena ao amin'ny toerana anaovana azy. Amin'ity taona ity zany a dia ao Paris atao hoe Sergi no andraisana azy any hoe banlieue parisienne zany ho an'ireo zay mahafantatra ny Paris moa zany ohatrany hoe lavidavitra amin'ny Paris kely fotsiny fa tsy tena lavitra raha hoe amin'izay tsy mahafantatra amin'ny mahagoavana be an'ity fihetsika ity eo amin'ny 7 000 € farafakeliny ny olona mitonga matetika any Paris nefa tsika amin'izao fotoana zao mety ho be dia be satria efa ela be mihitsy ny tao Paris fa tamin'ny 1997 ny farany tao Paris dia ny tompon'andraikitra tsy teny fotsiny hoe ny mairie ny préfecture sy ny karazana miara misala aminay mpikarakara atao zay anatotosa an'ity hetsika ity dia efa betsaka ny inscription dia efa betsaka ny stand ny fampiratiana ny zavakanto malagasy efa betsaka ny ankizy tanora efa fanena tamin'ny asa tapabolana zay na teleronandro efa nisy 7 izy ireo hoe les jeunes membres antiako lazaina amin'io amin'ny resaka sport collectif dia efa mandeha zany le fikarakarana efa mifanena amin'ny ray aman-dre manazava azy ireo hoe zao no atao amin'ireo ankizy ireo. Mara-paranana ny resadresaka raha mato Marizo amin'ity hariva ity te resaka kely amin'ilay hetsika roa satria tsy azo ditsita satria misy ihany koa ny hetsika ara-panatanjahantena zay atao hoe amin'ny paralelina angamba zay no azo ilazana azy amin'ity RNS ity any Bordeaux ho an'ny malagasy ihany koa le izy inona ny azonao anazavana an'izay tsy azo natao mihitsy ve niaraka natambatra anankiray an'ilay hetsika hoe satria samy malagasy avokoa na ny any Bordeaux na ny ao Sergi zay indrindra le izy zany ny RNS raha ihany hatramin'izay 5 taona zay dia zay mihitsy le tanjona hoe ray ihany ny RNS nisy nefa ny hoe tsy azoazony zany ny fijeran'le hoe fitondrana vaovao dia ozy hoe allo zay anao zay mety aminay satria nisy zavatra tsy nahafa-po azy na ny taloha ho amin'izao fotoana zao azy aloha ny amin'izao fotoana zao inona dia nanandrana ihany hoe ahoana ny firesahana fa le vakoka malagasy angeny RNS io ny tokony tandrovantsika fa tsy hoe ihanina contre ny ihanina fa tsy hany le olana
dia izay zany tamin'ny voalohany moa zany dia hoe fanatanjahantena ny tena tiany imasoana satria hoe mivelatra loatra amin'ny kolotsaina sy ny karazany ka lasa tsontsony le sportif zao nefa hita fa tsy atao gratuit tsony le sport isy ihany koa nefa ny culture ny kolotsaina isy ihany koa nefa ny tsena malagasy dia ho zay hoe inona zany ny tena antony any angamba inona ny antony samy manontany tena daholo fa zany hoe zao ny RNS hatrany io ny lova napetraky ny zokintsika 10 taona izy amin'ity taona ity tsy manakana izay tianao tournoi anekafany fa ny fantatra dia hoe ny RNS ray ihany ia misaotra betsaka Ramatoa Marizo filoalefitry ny RNS tonga nitondra izay fanazavana teto izay inona ny azo amin'tinana an'izay zavatra nyresahanao rehetra izay ho an'ny mpijery ny azo amin'tinana zany dia hoe fomba iray ampisehoantsika ny mahamalagasy atsika io RNS io adiniko kely teo fa nisy hoe isy galana rugby koa zany hoe équipe malagasy ny rugby any France no ifanandrina amin'ny match de gala any amin'ny équipe français inona dikan'izay hoe ny RNS sady ho an'ny malagasy no fitaovana ihany koa ifandraisana amin'ireo mpampiatranao antsika any France ka dia izay firalahiana vao faninanana ny tariketra ka indao tsika hiaraka any amin'ny RNS amin'ity taona-ty hoy ny faneva tamin'izay mbary moa zany ho avy ihany koa amin'io dia hoe miara-mirona ny Sergie amin'ity taona-ty ia isaorana betsaka ianao Ramatoa Marizo Fokara izay filoalefitry ny RNS ny vahiny teto amin'ny fandarana mahery tamin'ny ity hariva ity